sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy nitafy masoandro ka ny volana no teo an-tongony ary kintana 12 no satroboninahitra teny andohany. Apokalipsa 2:12. Ankafaliana ankaravoana no anlorana fiarabanantsika jiaby izay manaraka tsy tampaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eove jiaby tratran'izao fety fankalazagna magnetriketriky any Masina Maria Virginy nampiakarina any an-danitra izao. Eto dia faly miaraba manokana ireo MDMK sy ny zanaky ny Masina Maria rehetra, ireo fikambanana masina ambany fiarovan'ny Masina Maria toy ny Tanora Marialy, ny Zoky Marialy sy ny sisa. Agnatin'izay ihany koa no iarabagna manokana ny Eglizirka Notre-Dame de l'Assomption Tanambo izay tonga fety amin'ity andra anio ity. Koa amin'izao fety fankalazagna magnetriketrika any Masina Maria Virgine nampiakarina nan-danitra izao dia vakiteny telo no arosin'ny Eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina tolotry ny Eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Vakiteny masina voalohany, boky fanambarana nosoratany Masindajoany apôstôly. Novoaina ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekena. Noho ninona nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo an-tongony. Kintana 12 no satroboninahitra teny an-dohany. Bevoka izy
sady nihetsi-jaza ka nitaraina noho ny fanaintainam-piterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra dia dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, 7 ny lohany, 10 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teny an-dohany. Nifinoakiny tamin'ny rambony ampahatelo ny kintany lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloan-dra vehivavy teraka izy mba andrapaka ny zanany raha vao teraka. Tera-day raha vehivavy ary io zanany io no ifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilany seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy. Dia nandre feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samsana kuruna famafati-fati ni mulutrau kadenu talinis tupianau etaruni sabajari mageri sikiruni lazas fiambuni anna marina sinimuri silai tutuai nalisanlindahu marani terini sepitianahu uringjani refavalundahu aharitjani fikejahanaha kami isini mangkanau biarinnya janin si jagaku ditumpan demani jatumpun nahu manusut jana wirupi faliana yanau fatsin ya fazena manahu Mani jamira ne kanzuna Valia turi fura kafizina Diritsu kamura wanapana Anisan direu semalalana Nisana kavavina de manzaka Direti firava kavyamminahu Arindu mizura kavananahu Irava keri ni panzakavavi Andungula
andriamanitra diantsika ny zanany tompo mpanjakatsika fanahiny tonga fanahintsika dunia pakarina ifiangonana diantsany Kristina hai pampakaja dunia pakarina ifiangonana diantsany Kristina hai pampakaja. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havagna, efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra izay efa nodimandry. Satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, ka dia olona iray ihany koa no iavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama, no aveloman'olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy no santatra, vao izay ny an'ny Kristy amin'ny andro iaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatr'izay atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa levona avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany oresina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoana izany. Ny evanjely masiny nisoratany Masindaluka voninahitra eo anao ry Tompo. Tamin'ny zay andro zaigny niainga i Maria nandeha aingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any amin'ny tanàna raiky agny Joda, ary niditra tao an-tragnon'i Zakaria ka niarahaba ny Elizabeta. Izy koa faregny Elizabeta ny fiarahabagnan'i Maria azy, dia nientan-kafaliagna ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fagnahy masiny Elizabeta, ka nivolagna mafy nagnano hoe nosoavigny ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavigny ny ateraky ny kibonao, ary aveza amiko zao no mba avangen'ny renin'ny Tompoko aho, fa indro raha vao reniko ny regny sofiko ny feonao ny arahabaza, dia nientan-kafaliagna ny zaza tato an-kiboko, ary sambatra ilainy iny fa ho tanteraka zay nampilazain'ny Tompo taminy. Ary hoy Maria, mankalaza ny Tompo ny fanahiko, falitsiravo amin'Andriamanitra mpamonjy ny foko, fa anotsonjovy ny fiambanian'ny ankizy vaviny, fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka jiaby hoe sambatra zaho, satria efa nagnano zavatra lehibe tamiko ilay mahifa. Ary masiny anarany, sady am'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Nahefasa mahery tamin'ny sandriny izy, dia nampiahafiny izay miavonavona tamin'ny fisiany fony. Naongany hiala amin'ny fiketrahany mpife, fa ny ambany kosa nasandany, ary ninoana novokisiny soa, ny mpanakarena kosa dia nampodiny mitondra tagnampolo. Niaya ny Israely mpanompony izy,
fa tsy adino ny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay arak'izay fa voalaza tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho 3 volagna tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tagny an-tragnony. Izany ary ny tenin'ny Tompo deriny eo anao ry Kristy. Malala omaly alahady sotra 20 mandavan-taona dia nolazaisika fa na dia somary manahirana aza ny tenin'Andriamanitra dia nasongaditsika fa mitaky safidy ny fiainana ary io safidy io no afo motro mandoro manavaka ny rasy sy ny tsara ny siparipary sy ny vary ka mametraka asika amin'ny tena lalana marina raha mandray ny tsara isika. Izany hoe ny tsara dia izay mifanaraka amin'ny vocationsika, izany hoe ny fiainansika mifanaraka amin'izay mahasika sika, ary izay no averimberitsika matetika ny fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Mety marary zay ary zay no mahafo azy, kanefa zay ny lalana mitondra amin'ny fiainana lavorary, fiainana ny mahitana fivelarana marina. Tsy anjely isika fa olona mpanota, ary zay indrindra no mahasarotra azy satria no isika olony fahotana dia mety miovaova izay safidy izay, ary zay no ilaina ny discernement mba hahafahasika hitodika sy fikitra mandrakariva amin'ny Kristy any arena sarobidy, satria izy no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Mianso asika sy maneraka asika tokoa ary Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria araka ny averimberitsika matetika isika no Kristy mpiara-belona, taranaka manorina ny fiainana araka ny sitrak'Andriamanitra, fa sy taranaka mandrava. Isika no eove manorina izay fianakavian'ny n'Andriamanitra izay, ary miaraka isika no mikolokolo ny tranobe iombonana, ary zany no ezaka tanterahisika amin'izao synode izao mba ho toditro mantsara amin'ny fikarakarana ny tranobe iombonana ety isika, ka ahita fivelarana, ahita an'izay fampandrosoana ny maholona sy ny olona manontolo izay, ka hiala amin'ny rafi-pahotana izay mangeza asika ho isika, ka ahitasika ny rafi-pivelomana tokoa. Androany tokoa ary kristianina havana dia tanteraka manontolo izay voalazantsika izay ao amin'ny Masiny Maria, satria androany 15 Aogositra no ankalazasika manokana ny Assomption, izany hoe fankalazasika an'ny Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra, zany hoe ao anatin'ny fanaterany fahasambarana manontolo izy, satria niombona tanteraka misitrak'Andriamanitra ary nanomboka tamin'izy nandray nyzay vocation izay noho ny fisindinan'Andriamanitra, noho ny fanavotany Jesosy, dia tanteraka ao amin'ny Masiny Maria izay ny tanterahin'i Jesosy tamin'izy niraina teto amintsika eto tany amin'ny famonjena. Ka sarona manokana ary ireo eglizy maromaro eto amin'ny dioseze izay ambany fiarovany
Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra, fa indrindra ny eglizy ao Tanambao. Izao 10 aogosta zao koa no matetika no irosony ireo hoamasina, ireo manao voady, ka izay no ivavasika manokana koa mba iombona fiainana amin'ny Jesosy tokoa izy ireo, tahaka ny Masiny Maria, ary mino sy matoky isika fa i Masiny Maria koa ivavaka ho azy ireo. Ka amin'izao vanim-potoana ny ankalazasika ny Assomption zao ary dia besaka ny fanontaniana mipetraka, ka tsara no andalianantsika azy, fa indrindra moa amin'izao tsika manao ny synode zao, izay averimberitsika amin'izao dingana voalohany zao hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana, ka besaka ny fanontaniana apetraka asika mikasika anio fikepinoana ny momba ny Assomption, izany hoe i Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra. Atomboka antsika amin'ny hoe inona moa no atao hoe dogma. Ny dogma araka ny lazaisika teo dia teny finoana manambara ny votoatim-pinoana ho antsika katolika, ary ny eglizy manontolo amin'ny alalan'ny papa no mametraka azy, ka anisany teny finoana zany inoasika ity Assomption ty. Ary araka ny lazaisika matetika raha mandinika momba ny finoana isika, ary arotsika eto izany dia ny finoana dia azo lazaina misy lafiny telo no azo andraisana azy. Misy ny finoana inoana, ary io nataosika hoe dogma, ary misy ny finoana ankalazaina, io nataosika amin'ny alalan'ny liturgie, ary misy ny finoana iainana, ary io no lazaisika hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Mifaninotra ireo telo ireo tolagna telo mikasika ny finoana, ary indraindray sy miara-tonga ireo, indraindray mety efa iainana ilay finoana, dia avy eo zay vao ankalazaina, avy eo zay vao azary teny finoana. Ka ohatran'izany misy ity Assomption ty, efa niainana hatramin'ny voalohany ary efa niekena, fa niakatra va nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra i Masiny Maria, ary efa nieken'ny eglizy, ary efa nankalazainy fa taty aoriana zay vao napetraka ho teny finoana io Assomption io. Ka izay indrindra no ibanjinitsika sara no mamaritra an'izay. Misy koa lasa alohan'ny teny finoana zay vao ankalazaina, zay vao iainana, fa izay indrindra no mahasarobidi ny eglizy, ary zay no anaovasika n'izao synode zao mba hametraka n'izany rehetra izany. Ary mbola misy moa fotoana iverenantsika mikasika an'izay, fa andeha ho alaliantsika bebe koa ary mikasika ny Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra. Tsy hoe nitsangana velona tahaka ny Jesosy i Masiny Maria, maty izy, fa no niasa ny fahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy nandrisy ny fahafatesana, dia efa tanteraka ao amin'ny Masiny Maria izay famonjena rehetra nataony Jesosy izay. Tanteraka tao amin'ny Jesosy, tao amin'ny Masiny Maria izay rehetra amin'ny andry atsika izay iainasika no ny fandresen'ny Kristy. I Jesosy nandresy ny fahafatesana, niakatra ny an-danitra, dia izay ny famonjena nentin'i Jesosy. Ka i Masiny Maria no ny santatra azy, no ny fitsinginan'Andriamanitra azy, sy no ny fahamendreny. Averimberisika matetika zay fa noho izy renin'i Jesosy, ka noho i Jesosy Andriamanitra dia renin'Andriamanitra izy, ary sy hoe olo-kafa i Masiny Maria, fa anisany olona ao amin'ny eglizy izy, ary anisany eglizy, fa izy zany no
modely ho asika ary izay miainany Masiny Maria, izay ao amin'ny Masiny Maria, izay fahasoavana ao amin'ny Masiny Maria dia izy no nisantatra azy, ary ho ansika olombelona izay rehetra tanteraka ao amin'ny Masiny Maria. Io koa zany no miandry antsika rehefa tanteraka ny zava-drehetra raha miombona amin'ny Jesosy isika, ary izay no azo lazaina sarobidy indrindra amin'izao andro ankalazaitsika izao, dia ao amin'ny Masiny Maria tanteraka, satria niombona tanteraka, nanomboka tamin'izy notsimbin'Andriamanitra ary no ny safidiny, ary izay no antony namerenantsika ny fanazavana momba ny safidy, no ny safidiny izay nampiombona azy amin'Andriamanitra tamin'izy nanao eny raha niantso azy Andriamanitra. Azo no natao tokoa no sy nanao eny, kanefa no ny fiombonany amin'Andriamanitra dia nanao eny izy, ary izay ny fampianarana sarobidy izay azo sotonina voalohany indrindra amin'izao fankalazasika amin'ny fety lehibe izao Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy, satria niombona amin'Andriamanitra izy, ka izay fiombonam-piainana amin'Andriamanitra izay no fampianarana ho antsika ihany koa, ary izay no lalana sy maintsy izorantsika. Ka izay rehetra iseho amintsika no ny famonjena ny Kristy dia i Masiny Maria no ny santatra azy. Nandray ny fanahy masina isika tamin'ny batemy tahaka ny Masiny Maria nandray ny fanahy masina tamin'izy nandray ny afatry ny anjely Gabriely araka ny voalazantsika teo. Toy izany koa ny fizaliana mafy sy maintsy natrehan'ny Masiny Maria, dia izy efa nambarany Simeona fa voalefina koa ny fony Masiny Maria, ka izay koa dia nijaly izy, ka noho izany ny finoana, ilay finoana mampiombona antsika amin'Andriamanitra, ny finoana no mampiombona amin'Andriamanitra, dia sy tany malemy anorenam-pangady isika, fa tany izay iorenany fahasoavan'Andriamanitra, ka mahatonga antsika io tany io ahatonga antsika hamokatra araka ny sitrak'Andriamanitra, ary dia izay no tao amin'ny Masiny Maria, ahazo ny satom-poninahitra any an-danitra tokoa isika raha mifikitra amin'ny Jesosy, miombona amin'ny Jesosy, ka hisango velona vatatra sy fanahy, ary iombona amin'ny Masiny Maria, ary izay ny fihekepinoana izay ataontsika rehefa manao ny credo isika, ny fiombonana ny olo-masina any an-danitra, fiombonana olo-masina rehetra. Ny kristianina ava-malala azo ampifandraisina amin'ny hafatra nataontsika tamin'ny alahady lasa teo tokoa, ary izay voalazantsika izay, ary efa naveritsika moa izay fa ady sy dia tokoa ny fiainana. Amin'ny vakiteny voalohany androany dia tantarain'i Joany ny faminaniana amin'ny ady natrehan'ny Masiny Maria, ary izay koa no miandry antsika raha i Masinda Joany milaza ao amin'ny vakiteny voalohany ny ady mitantara ny ady netrehan'ilay vehivavy, ary ny vahoaka an'Andriamanitra raha teo dia tsy maintsy miatrika an'izay ady izay, ka niady tamin'ny dragona ilay vehivavy dia Masiny Maria, ka nandresy izy, nandresy ny dragona, ka isika koa raha mifikitra amin'ny Jesosy dia andesy ary zary taranaka manorona, zary taranaka tabernakla velona, ary izay no ezahsika tanteraina amin'izao sinoda izao. Ka i Masiny Maria miara-dalana amintsika, ary ny arkanjely Misely dia Masiny Misely dia miombona amintsika, ka andesy amin'ny ady atrenisika, ary roso ny lalana makany amin'izay fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra izay. Ary amin'ny vakiteny voafaharoa kosa ry kristianina havana, i Masinda Paoly dia manambara fa i Kristy no santatra, ary tanteraka ao amin'ny Kristy no famonjena, ilay famonjena tanteraka ihany koa amin'ny Masiny Maria, ary izay no manambara amintsika fa ilay fandresen'ny Kristy dia ho antsika ihany koa.
ka izany ny votoantom-pinoana ambarasika amin'izao fankalazana any Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra izao. Ny evanjely kosa dia milaza amintsika fa i Masiny Maria no manandratra ilay tononkira manambara fa nahavita zava-dehibe taminy tokoa ilay mahefa, ilay Andriamanitra be famindrapo. Tsapany Masiny Maria ny alehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra raha izy nandeha namangy ny Elizabeta rahavavany, ary niarana entana izy mirahavavy nanambara ny asa lehibe, ny asan'Andriamanitra mampitolagaga izay sy azo sainsaina tanteraka tokoa ny famonjena. Ary efa misantatra azy Masiny Maria, ka isika ihany koa ry kristianina havana dia efa misantatra an'izany amin'ny alalan'izao vavaka Eukaristia, izao Eukaristia raha sika mankalaza izao, izay efa misantatra isantarasika ny fiainako avy ao amin'Andriamanitra. Averimberintsika matetika ny tena zava-dehibe ho antsika ho isika dia isika miombona amin'ny Jesosy ary mitondra ny Jesosy eo anivon'ny mpiarabelona tahaka ny Masiny Maria, ka ahatonga sika tokoa ho tabernakla velona sy miafina amintsika ry kristianina havana. Ary zany no mahatonga sika manao an'izao synode izao, fa maro ireo Elizabeta manodidina antsika izay miandry famangina avy amintsika hitondrasika any Jesosy, izay mitondra ny Jesosy izay mitanjona, ary izay no mission nataony Masiny Maria. Ary isika koa vita bateny dia iraina hitondra any Jesosy amin'ny mpiarabelona amintsika, mba ahafahasika koa sy ireo manodidina antsika misantatra sahady ny famonjena manambara an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Ka izay indrindra ny kristianina havana, raha iverena sika kely ny evanjely dia enosika i Elizabeta ny an-tany-pinoana ka nilaza tamin'ny Masiny Maria hoe sambatra ilay nino ka ho tanteraka izay nampilazain'ny Tompo taminy. Ka izay tokoa re kristianina havana, ny finoana no mitondra ny famonjena, nino Masiny Maria ary niomboninaitra tamin'ny janany izy ka nampakarina any an-danitra. Sapany Elizabeta mialoha izany fahasoavan-dehibe izany ka niara-nientana izy nilaza azy tamin'ny Maria, ary niara-nientana koa izy sy Masiny Maria ka nankalaza n'Andriamanitra. Ka io ny tononkirany Masiny Maria izay azo lazaina fa torolalana nanambara ny lalam-piainana izay mampiombona sika amin'Andriamanitra. Izy koa manentana isika koa manatenary noho ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'izao synode tantaraisika izao, mba hanana torolalana ahafahasika araka nylazaisika teo mametraka rafitra mpivelomana ampivelatra ny maha-olona sy ny olona manontolo. Ary izay no ambaran'io tononkirany Masiny Maria io, rafitra voalazan'io tononkirany Masiny Maria io andrava ny rafim-pahotana ka ametraka any rafim-pivelomana hitondra sika olo raika, olo raika, ho frately, ho finakavian-dren'Andriamanitra. Engany isika ho entan'ny finoana ampiny mivavaka ilay renitsika dia zary Kristy mpiarabelona, fa indrindra ianareo tanora izay manomana ny GMJ sy adino anareo zaza saika izay ankatoky ny synode anareo izao, ary engany Masiny Maria reny hitantana anareo, ka ianareo no misionerany zaza, izany hoe ireo zaza ireo ny Elizabeta anareo, ka sy maintsy hitondranareo any Jesosy, ka miaraka anareo hidera ny famindrapon'Andriamanitra. Ka isika koa miaraka amin'izy ireo mba ho tabernakla velona, ka ho taranaka mpanorona, anorona fiainam-baovao tahaka ny nataon'i Elizabeta sy Maria eo anivon'ny mpiarabelona, ka hiaraka ankalaza ny voninahitr'Andriamanitra ary ho sambana ahita ny famindrapon'Andriamanitra eo anivosika. Engany Masiny Maria hivavaka ao antsika indrindra ho anareo saika mba ho zandriny Jesosy tokoa inareo, ka mafy famindrapo sy fiadanana amin'ny toerana rehetra misy anareo, fa indrindra eo anivon'ny fianakavianareo, fianakaviana Eglizy kely. Atolotray
aomponao ry Jesoa ireo izay ho masinina na amin'ny any herinandro na ireo izay ho masinina any an-dava. Ianao ry Maria renin'ny pretra ikolokolo azy ireo ka anaka an'i Jesosy zanakao izy ireo eo amin'ny asa fanompoana andrana azy ireo tsy kasaka hafa sy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavaha koa ho an'ny pretra rehetra mba hanana fanamasinam-piainana izy ireo ka hametraka ny Kristy ho ivon'ny fiainany sy eo anivon'ny fiainany. Ry Jesosy zokinay io nandalo teto an-tany Maria reninao ary izy no piaro voalohany an'ity Madagasikara ity. Fantatrao ny zavatra henanay sy ny fiainana miajady amin'ny zaza izay lazaina antoky ny ho avy. Malala ny zava-mitranga amin'ny fiainanay tokoa ianao Masiny Maria, na amin'ny fahoriana na amin'ny hafaliana na amin'ny tebotebo na amin'ny ayay na amin'ny arikaviana. Ko ampio ary zahay ry hitalao mihery avy amin'ny Jesosy zokinay mba anakanao reny ahay hitondranao eo amin'ny mpiarabelona aminay, satria izahay izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona. Engany izay ho tahaka anao reny nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Elizabeta ka niaraka nankalaza an'Andriamanitra ianareo, dia mba hay ankalazanao koa ny izay amin'ny fiainanay manontolo ka ho sambatra miaraka aminao ry Maria reninay any an-danitra. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagno. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.